Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana nitondra tokiazava. Ny olona rehetra dia samy nomen'Andriamanitra fahaizana sy saina afaka mieritreritra sy mandinika avokoa. Kanefa raha nitrondro ohatra ny tsarainao amin'ny fomba fiakaran'ny azo dia ho hitanao fa tsinitsinina izany. Ianao indray aza ny tokony eritreritra hoe zavatra mitombona ve izany eritreritro izany. Noho izany ry mpiaino ajaina, aza malaky mitsara olona satria indray andro any dia mety ho ianao indray no eo amin'ny toeran'ilay trondro teo. Eny tokoa, isika rehetra izao dia samy noforonon'Andriamanitra hanana ny maha izy azy avokoa. Mety misy zavatra hainao sy talentanao fa tsy hain'ny hafa, ary mety misy zavatra manavanana sy hain'ny hafa fa tsy hainao. Olona voatokana avokoa isika rehetra, ka tsy tokony hifampitsara na hanambany sy hiomeny hafa raha tsy hainy ny zavatra hainao. Ahoana hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:7-7. Hoy izy hoe, fa tiako tahaka ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, hoy ny voalaza ao amin'ny Korintianina 1:12-7, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Miteny ny Baiboly, isan'andro mofonaina, raisoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. N'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Si la vie ne t'a pas toujours souri, si ton cœur est blessé, souillé, meurtri, prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Il est le Père que tu as désiré. Il est l'ami que tu as tant cherché. Prête l'oreille à sa voix aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit: tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. You are listening to Adventist World Radio,
the voice of hope. Tu es inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Izay ny feon-kira famantarana fa tafiditra ato anatin'ny fandaharana fikarakarana sakafo isika miaraka amin'ny AWR na ilay feon'ny fanantenana. Faly tafaraka aminao zahay. Fomba fikarakarana mofo amin'ny shokola indray no nomaninay aroso anao etiko dia menofinaritra ary. Reto avy indray ary no zavatra ilaina afahana mikarakara ity mofo amin'ny shokola ity. Tsy maintsy mila shokola zany sika 200 grama eo no ilaina. Dobera 9 sotro fihinanana sy tapany. Lafarinina 3 sotro fihinanana sy tapany. Ary ny siramamy eo amin'ny 10 sotro fihinanana eo. Dia atody 3. Averina indray ny zavatra ilaina: shokola 200 grama. Dobera 9 sotro sy tapany, ilay sotro fihinanana zany dia ny lafarinina ihany koa 3 sotro sy tapany ilay sotro fihinanana, ary ny siramamy 10 sotro fihinanana, atody akoho 3. Ireo no zavatra ilaina ahafahana mikarakara ny mofo shokola. Rehefa voaomana avokoa ny zavatra rehetra dia andeha isika iroso amin'ny fikarakarana. Lafaoro moa zany no ampiasaintsika indray amin'ity mofo ity, ka dia afanaina meloa ny lafaoro amin'ny hafanana 50 degré. Etsy andanin'izany dia alaitsika ny dobera dia empoina. Empoina toy izany ihany koa ny shokola. Rehefa samy voaempo avokoa na ny dobera na ny shokola dia afangaro izy roa ireo. Dia avy eo arotsaka tsikelikely ao anatin'io fangaro ny siramamy, ny lafarinina ary ny atody. Dia afangaro avokoa izy rehetra. Rehefa vita izay dia maka lasitra isika na molina dia hosorana dobera ihany koa ny lasitra. Ary araraka ao anatin'io lasitra io avokoa ny fangaro rehetra izay nokarakaraina teo. Izany hoe ny dobera, ny shokola, ny lafarinina, ny siramamy ary ny atody. Avy eo dia atao anatin'ilay lafaoro izay efa nafanaina meloa ary dia avela iketrika ao mandritra ny 20 minitra eo. Tsapaina amin'ny lohana antsy zany ny ahafantarana ny fahamasahany. Aza avela ho mandranoka be loatra nefa ihany koa tsy atao masaka loatra ny mofontsika. Izay ny fomba fikarakarana n'ilay mofo amin'ny shokola. Andao averina kely ene. Afanaina mialoha isika ny lafaoro amin'ny maripana 50 degré. Avy eo dia empoina ny dobera ary empoina toy izany ihany koa ny shokola, ka rehefa voaempona ny dobera na ny shokola dia afangaro. Dia avy eo arotsaka tsikelikely ao anatin'io fangaro io ny siramamy, ny lafarinina ary ny atody. Dia avela ifangaro tsara avy eo. Alaitsika ny lasitra na ny molina dia hosorana dobera izany ary araraka ao ny fangaro rehetra izay efa nikarakaraintsika teo aloha. Dia ampidirina ao anatin'ilay lafaoro izay efa nafanaina mialoha dia avela iketrika ao ny mofontsika mandritra ny 20 minitra eo. Tsapa ao amin'ny lohan'antsy izany mba ahafantarantsika ny fahamasahany. Aza avela ho mandranoka be loatra nefa ihany koa tsy atao masaka loatra. Izay izany dia vita ny mofo shokola. Izay no masaka azona roso.
Masotoindray ary manao fampiarana manovaova ny sakafo izay karakarainao atokantrantsika ao mba hampazotomana ny ankohonana. Dia misaotranao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny namanao fanjaniaina sy ny teknisianina samma no nanolotra iny fomba fikarakarana mofo amin'ny chocolat iny ka dia masotomana indray ary. Tarika d'oliva. Fandaharana disa adila aza mampiverina sonenina diny anao dia i Jesosy diantsika Zay ilay onjany fanantinana. AWR manolotra ho anao feony fonantena
manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao kalebandretsikivy. Mafy ny fisarahana amin'ny havatiana, tsy ny fahafatesana akory ny resahana amin'izany fa ny fandaozan'ny havana ho any an-tany lavitra. Anisan'ny mampionina sy manome fanantenana amin'ny toe-javatra toy izany anefa ny teny toy ny hoe mbola hiverina hoy ilay mandao. Rehefa andaon'ny mpianany Jesosy dia nanome teny fikasana toy izany tamin'izy ireo, ary tsy ho azy ireo ihany fa ho an'izay mino azy nandritra ireo taranaka ny fandimby teto an-tany. Inona ny tokony ho toeran'ny fanantenana ny amin'ny iverenan'i Jesosy eo am-panaradia azy? Izany lohevitra izany no dinitsika fa andelo isika hivavaka angataka ny fanahy masina. Rainay izay ny an-danitro, andalina ny amin'ny iverenan'i Jesosy indray eto an-tany izahay, koa mangataka ny fanahinao hitaridalana sy hampianatra anay. Soraty eo am-ponay ny teninao ary engane izany ampitraka anay eto amin'ity tany feno fahoriny ity. Nitenena Jesosy eo fa miaino izahay, amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Nalahelo ny mpianatra rehefa andao azy ireo Jesosy, saingy nahazo fanantenana teo no eo izy ireo. Jesosy mihitsy no nanambara izany. Hoy izy ao amin'ny Jaona 5:1-7. Jaona 5:1-7. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andemboatra fitoerana ho anareo ary andemboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Hiverina eto an-tany Jesosy, tsy tahaka ny havana nandao dia miverina izay mety hitondra zavatra, fa hafa mihitsy ny zavatra ataon'i Jesosy amin'ireo mino azy, hoentiny ho any aminy izy ireo. Fantatsika fa any an-danitra no fonenany. Tiantsika Jesosy ary malahelo antsika noho ny toe-javatra izay iainantsika eto amin'ity tany ity. Hoentiny ho any amin'ny toerana tsy misy fijaliana ny mino azy. Avan'i Jesosy eny isika ary izy ihany no avana mahavitra antsika amin'izao fahoriana izao. Mazava sady azo antoka ny famonjeny. Esory ny ala eto amin'ity planeta marary ity isika, tsy ho ela intsony. Feno an'izany fanavotana ny olona izany ny fiainany sy ny fampianarany fony izy tetỳ an-tany. Manina efa te hiona amintsika izy, satria tsy sitra ny fahoriana izay zakaintsika. Fitomanina 7:7. Famonjena ny dikan'ny fiverenan'i Jesosy eto an-tany. Hoy izy ao amin'ny Jaona 10:10. Jaona 10:10. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be deabe. Samy miezaka mandositra fahoriana ny olona rehetra ary mitady fiainana tsaratsara kokoa. Ny fiverenan'i Jesosy eto an-tany no faratampony amin'izany. Ny Baiboly manontolo dia manondro ny andro lehibe izay iverenan'i Jesosy eto an-tany io. Fitiavany antsika no antony iverenany. Azo antoka fa efa dodina ny ho avy indray Jesosy, satria tsy zaka ny mahita ny fahorintsika olombelona. Ny apôstôly Paoly izay mpanohitra azy taloha dia nanjary iray amin'ireo mpiventy ny fiverenan'i Jesosy. Ny teniny amin'ireo epistily ny soratany dia milaza fa izany no nanjary antony ny fanantenan'ny famonjena. Hoy izy eo amin'ny Timoty 2:4-5. Timoty 2:4-5. Hatr izao dia tehirizina ho aho ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Nanjary mpiandry ny fisehoan'i Jesosy ny apôstôly Paoly. Nameny ny fony sy ny sainy izany fanantenana izany. Tsy ho ahy ihany ho izy fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Mbola manantena zavatra tsara iseho eto amin'ity tany ity ve ianao? Mba anisan'ireo tia ny isehoan'ilay mpanavitra tsy ho ela intsony ve ianao? Sa tsy dia liana loatra amin'izany? Izy anefa tsy maintsy ho avy. Tsy aleo ve tia ny fisehoany? Satria hamonjy ianao no antony iverenany. Raha izany dia ho tafahoana ny tia sy ny manina. Misy fifaliana tsara noho izany ve? Hifanatitra tava amin'ilay tiantsika isika ary hiara-paly aminy mandritra ny mandrakizay. Hoy Peterany amin'izany fanantenana azo antoka izany. Petera 1:1-9.
petera voalohany toko voalohany andininy favalo. Izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza nefa satria inonareo dia iravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Avy lio hiala amin'ny zavatra hita maso izay tsy mahavonjy ny fijerinao fa banjino ilay mpamonjy mbola tsy hitanao nefa ho avy tsy ho ela hitondranao any aminy. Hivavaka isika. Jesosy io misaotra noho ny fitiavanao hamonjy anay amin'ny iverenanao indray eto an-tany. Aza vela hiandro famonjena avy ety an-tany izahay fa ho tia sy hiandro ny fisehoanao kosa. Aoka izany fanantenana azo antoka izany no ameny ny fonay ary mba hiravoravo sady izahay eo ampiandrasana ny fanavotanao. Tongava Jesosy eo fa manina anao izahay. Amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany. Amen. Antoko-pihira, antsomafy, amojanahary. Zay lay onjany fanantenana. No
fiainy feony mpiaino. Ny dera, ny laza, ny voninahitra, ny aja dia atolotra manontolona iraintsika izay sady namorona antsika no namonjy antsika ihany koa. Isaorana azy hatrany hatrany zany. Tsy ho ampy ny fomba entsika olombelona hanehoana ny fisaorana aminy, fa dia aneo zany amin'ny fiderana sy ny fomba fiainantsika isika ho fankasitrahana iraintsika io. Misaotranao manaraka izao fandarana natokana mba hahafahana miaino ny feontsika mpiaino izao, mivantana amin'ny alalan'ny onjam-peo, amin'ny alalan'ireo fijorono vavolombelona ataontsika, na amin'ny alalan'ireo fanontaniana izay valiana eto amin'ny onjam-peo. Iaraka aminao eto amin'ny tianio ity ny namanao Elion sy Nartina. Milohan'ny hidirantsika ary amin'ny fijorono vavolombelona izay entiny namana anankiray avy any atsimo any, dia manasanao hanaraka ity hira ity. Ankafizinay izy ity ary nonay fa ankafizinao ihany koa. Tarika hanitry Kristy. Nasarotraza ny fiainana an-tany, aza mitanondrikana eny fanary manao sisilany ny olana mahazo anao, azavarina misentotomany ny masonao andrandra, fa ny ao ambadikizao re fiainam-baova zayanao isaina tanjaoka ny akivina yala, na de mahery aza ny alondrano ny fitodina jereo, toizo atrany ny dy de matokifa Jeso de anampiana aoka isandra tratray ny babaka. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Téléphone 034 06 797 62. Ny pamozy tsy ho takatriny saina, na de hiverina ho mafindrindra de mety ahasoana, atao vimby ao an-tsaina hatrany fizy de mielitrana, fantany izay mahatsara mety amina, kumaireza yanao misaina tanjaoka ny hakivina yala, na de mahery azany alondrano ny fitodina jereo, toizo atrany ny dy de matokifa Jeso de anampiana aoka isandra tratrany ny babaka, kumahereza yanao misaina tanjaoka ny hakivina yala, na de mahery azany alondrano ny fitodina jereo, toizo atrany ny dy de matokifa Jeso de anampiana aoka isandra tratrany ny babaka, aoka isandra tratrany ny babaka, aoka
isandratratrany ny vavaka ny namana-piaino avy any ambovombe andro ihany no hiaraka amintsika. Ny anarany dia manjaka velo. Izy no vahintsika amin'ity ity. Hijoroa vavolombelona amintsika izy, vokatry ny fanarahana ny onjapeo ny feo ny fanantenana any atsimo any. Andeha ho arahantsika avy hatrany zany. Ny anarako zany manjaka velo izay mipetraka eto ambovombe eto berary. Dia izaho zany mpanaraka ny fandaharana AWR isan'andro. Inona avy ary ny fandarana izay arahanao ny AWR? Misy reny fanabeazana izay atao alohan'ny soratra masina reny, dia manaraka tsara aho. Dia faharoa manaraka izay resaka fanabeazana amin'ny resaka ara-panahy zany, hoe misy fandaharana resaka soratra masina zany izay arahana ao amin'ny radio AWR zany. Ary indrinany koa fa fanabeazana ny ankizy zany, hoe misy taridalana zany izay omeny radio zany mba hafahana hitezany ankizy, hoe izao no tokony hatao, izao no tokony hatao mba hahatonga ny fanabeazana mba amin'izay tokony ho izy zany. Rehefa tonga ny fotoana ihana radio dia fa mailaka mihitsy ihana radio, indrindra fa amin'ny fianakaviana izay misy ahy izay mpanaraka zany radio zany, ndao zaraha fa efa manjary le radio. Afaka mamiohatra ve ianao? Ny ohatra izay omeko zany ohatra ka hianatra, satria izay le zavatra nahaliana hatao. Ohatra hianatra dia mametraka tanjona, dia rehefa mametraka tanjona izy dia ao ny tanjona ara-tsaina, ao ny tanjona ara-batana, dia ao miresaka lafin'ny fiainana zany. Ka rehefa izaho ohatra hianatra dia tsy maintsy mametraka tanjona hoe ty zavatra ty dia tsy maintsy atako ary tsy maintsy atako ny haizako azy, dia tsy maintsy atako ny ezaka rehetra anovako azy. Dia ao miresaka fanabeazana ihany koa no asiako ohatra koa hoe ao amin'ny tokantrano dia tokony ho beazina ankizy hoe ity zavatra ity, izao anarany zavatra ty. Ohatra hoe ty stylo ny anarany, dia ny fomba fampiasana an'ity dia anoratana. Izay ny fanabeazana ankizy izay narahana tao amin'ny radio. Dia fomba nampiarako azy zany dia izao, tsy nakalavitra fa nanaraka ilay volazan'ny radio, dia hoe rehefa misy zavatra atako zany dia hoentiko zany ny ankizy izay fambolovanao zavatra. Ohatra zao ataotsy hoe misy zavatra hoentin'izy ireo avy any, ohatra zao mitondra antsy ohatra, dia into zavatra ty, ity antsy anarany ty, dia fomba fampiasana azy sy ty tsy azo lalaovina ty fa izao ny fomba fampiasana azy, hoe zavatra tonga dia mivantana zany azony ankizy izay raisina, izay ny fomba nampiarana azy zany. Inona avy ireo tombontsoa azonao avy amin'ny fanarahana andreo fandaran'ireo ary? Tena nisy tombotsoa mihitsy, satria tombotsoa voalohany ny fahaliananay miheno le radio. Ny tombotsoa faharoa dia ny fomba fampiarana azy ao an-tokantrano, satria rehefa hanao zavatra dia tsy maintsy mamelaka hoe hahasoa ity zavatra ty. Le tombotsoa hoe rehefa misy zavatra atao zany dia tokony misy baingo apetraka hoe ino le vokatra izay ho azo zany. Tena mahalina mihitsy le miheno le radio zany, satria misy fanabeazana ara-nofo ao dia misy fanabeazana ara-panahy indrindrandrindra. Dia indrindra fa le fanarahana le soratra masina isan'andro zany, hoe tombotsoa manokana izay tsy manam-paharoa amin'ny fiainana, satria misy fotoana ny tena tratrin'izay tatsika hoe misy fahasahiranana kely ao tokantrano, dia indray mandeha rehefa nanokatra le onjapeo dia tena mivantana mihitsy zany le izay olana tao an-trano izay, zany hoe misy tombotsoany manokana amin'le lafim-piainana zany. Ka zava-dehibe ny fahazona miheno zany radio zany fa hahatonga hampisy fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, tonga ihany koa fifandraisana amin'ny manodidina, satria rehefa samy miheno le radio na mampita le fandaharana amin'ny onjapeo dia misy fakazahan-kevitra zany amin'ny fianakaviana sy ny firaisana zany. Misy ve fandarana izay ankafizinao manokana? Le fandaharana tena ankafiziko zany dia izao, fandaharana tanora, dia mahakasika izay fomba hatao mba hahatonga hametraka tanjona eo amin'ny fiainana. Rehefa hanao zavatra na inona zavatra atao dia tokony hametraka tanjona, dia hoe mianatra aho satria izao ny tanjoko, dia tsy maintsy atako nahatrako izay tanjona izay. Izay le fandaharana izay narahiko tao. Dia fandaharana faharoa ihany koa nankafiziko dia resaka fambolena zany, satria zavatra misonga dia samaraina zay dia hoe izao ny fomba fambolena, izao ny fomba atao. Tena mahafinaritra be zany le mihena. Nampiarina ve izy? Misy fotoana izy nampiarina
Indrindra fa zay fametrahana tanjona tenako zay tena zakafiziko zay de sampiariko ny fianako hoe rehefa hanao zavatra hahaso ahy vety zavatra ty na ino vokatra zay ho azoko rehefa manao zavatra ty aho. Ino vokatra zay rehefa metrahana tanjona zay? Amin'ny fianarana angamba no ambotrahako ohatra satria misy fotoana aho de tsy mahay mandona lanja le resaka fandaharam-potoana zany ka rehefa nino le radio AWR de hoe misy fotoana zay lalinaniko fotsiny ve na misy fotoana ve zay tokony hoe hahasoa ahy nefa tsy ataoko na misy fotoana zay hahasoa ny hafa ve kanefa nohony zaho hoe mitazona zay fotoana ny hafa zay ka nanao fandaharam-potoana aho nomboko tamin'le nihonako radio hitako hoe nahazo vokatra amin'ny resaka fianarana zany zay fametrahako tanjona amin'le fianarana zay. Misy ve afatrafatra mba tianao apetraka amin'ireo mpiaino namanao maneran an-tany? Ny hafatra zay apetrako amintsika zany de izaho hoe mba tonga atsika hazoto iheno ny fandaharana amin'ny radio AWR zany satria mahafaka be ny fiainantsika rehetrarehetra zany ny fanarahana zany ny fandaharana zany zay efa nitarany teo hoe misy tombotsoa manokana ao ny ara-nofo sy ny ara-panahy izay ahatonga atsika hifandray be amin'ilay pahary antsika sy ahatonga atsika ihany koa hifandray be manodidina ino fa tombotsoa atsika manokana hoe raha mpamboly zany anao tokony hanaraka ny fandaharana satria misy fandaharana manokana tokana ho an'ny fambolenao raha mpiompy anao de misy fandaharana tokana zay fiompiana zay ao de tatsika hoe mpanjaitsy anao de hoe manokana fotoana iheno le radio satria misy fandaharana mikasika an'izay ao zany hoe tsy tokony hadinitsika zany ny miheno le radio satria azotsika tombotsoa manokana zany dina fa raha izaho manokana de hitako hoe nahazo tombotsoa am'le izy satria misy mampianaratsara ny henoko de henoko tatsika hoe tsy salama lavy anao mihinao radio fa tena misy fanontana ara-pahasalamana zay tena hahasoanao mihitsy ny miheno azy ary nina fa hahasoa ny fianakaviana zay misy ao aminao. Mino fa nahafaly anao nanaraka neny fijoroano vavolombelona teo iny isoratsika ny namana manjaka velo any ambovombe andro ihany. Maro amintsika no efa nahita tombontsoa tamin'ny fanarahana ny onjapeo ny AWR na ny feon'ny fanantenana tsy eto Madagasikara ihany fa manera an-tany mihitsy. Ka izao no fiangaviana mba ataonay. Tianay ny fandray manokana aminao. Tianay ny fandray manokana aminao. Na aiza misy anao, na iza ianao, ary na oviana na hatsapanao na hazonao tombontsoa manokana vokatra ny fanarahana ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy zavatra tianay hozaraina manokana aminao mantsy. Ka ireto ary ny fomba hahafahanao mifandray aminay. Azonao atao ny miantso anay mivantana amin'ity laharana telefônina ity 034 06 797 62 034 06 797 62 na ataotsika amin'ny teny malagasy aotra 3 4 aotra 4 7 7 7 2 avetsika aotra 3 4 aotra 4 7 7 7 2 azonao tokoa ny miantso ity larana telefôna anankiray ity 033 07 170 70 033 07 170 70 na amin'ny teny malagasy aotra 3 3 aotra 7 iray 7 aotra 7 aotra aotra 3 3 aotra 7 iray 7 aotra 7 aotra. Marobe amintsika any ampitan-dranomasina no te hifandray amin'ny alalan'ny WhatsApp dia izao zany numero zay azonao ampiasaina hifandraisana aminay plus 261 34 06 797 62 plus 261 34 06 797 62. Azonao atao koa ny mifandray aminay amin'ny alalan'ny mailaka na ny email amin'izao adresy izao awrmalagasy@
gmail.com awr malagasy @gmail.com. azonao atao koa ny fandray aminay amin'ny alalan'ny Facebook AWR Malagasy AWR Malagasy. Ankoatr'izay dia noho ny fangatahana nataontsika piaino ny AWR na ny feon'ny fanantenana indrindra isika any ivelan'ny Madagasikara dia ho alefantsika amin'ny YouTube sy ny Twitter ny fandaran'ny AWR sampana teny Malagasy. Arak'izany dia be deaibe ny fomba hahafahanao manaraka ny fandaran'ny AWR. Raha tianao ny anaraka ny fandaran'ny AWR amin'ireo tenim-pirenena mihoatra ny 100 ao anatin'izay ny teny Malagasy dia azonao atao ny miditra amin'ny siten'ny AWR avetrany www.awr.org www.awr.org dia ahitanao fijorono vavolombelona be deaibe koa ao anatiny ao vokatry ny asan'ny AWR eto Madagasikara sy maneran-tany. Azonao atao koa zany ny manaraka ny fandaran'ny AWR amin'ny Facebook amin'ity page ity AWR feon'ny fanantenana AWR feon'ny fanantenana. Raha iaino amin'ny Twitter indray ianao dia atsotra ny adresy @AWR Malagasy @AWR Malagasy ary amin'ny YouTube dia AWR Malagasy AWR Malagasy dia afaka miaino ianao. Ho anao zay maniry ny te hanana ilay fandarana mihitsy izany hoe manao téléchargement dia amin'ny alalan'ny podcast na ny internet ao anatin'ny siteny AWR no anaovanao azy. Averintsika indray mandeha www.awr.org. Ankoatr'izany dia maro amintsika piaino no mbola tsy mahafantatra ny mahasamihafa ny radio iraisam-pirenena sy ny radio FM. Ny radio FM mataka ny Oasis ohatra dia faritra voafetra no tratrany sy nazona lalana andefasana azy ohatra hoe eto Antananarivo na ny Antsirabe na ny Adego na ny Mazenga. Fa ny radio iraisam-pirenena tahaka ny AWR dia maniero an-tany tahaka ny an'ny BBC sy ny RFI. Fa ny BBC sy ny RFI moa dia resaka vaovao no antony fisiny, fa ny AWR kosa dia fitoriana ny filazantsara sy ny fampandrosoana ny maolona no antony fisiny. Fa samy iraisam-pirenena izy ireo mandrakotra an'izao tontolo izao ary alalana iraisam-pirenena no ahafahany manao an'izay. Ny foibe ny AWR moa dia any Etazonia. Sampana fotsiny no eto Madagasikara miandraikitra ny teny Malagasy izay mandrakotra ny tany ihany koa ny fampielezana azy. Izay no azo avaly tsotra dia tsotra mikasika an'izay. Fa hamaranantsika azy dia mahafaly anay ny manolotra ity iray ity izay nangatahan'ny maro tamintsika piaino. Izay koa no anaovanay mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Antoko-pihira, balsama fiderana sy MR Vonjy. Midina milazo kristiana, pihira sy mpitoro matiana, kanefa mody miafina fatao daholo zao rehetra izao. Manova miverena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Zireo aniringara tsy tononina, fa efa igagany fiaramonina, kanefa mandeha asy efa vita vaksiny sotry izao. Manova miverena fa tsy izany no ny antsony tomponao. Andao redeo tsy makonia samba fiatao ny fiangonana, manarato no asainy tompo-atao ka de lasa manjono ianao. Miverene mibebatsy olaniko raha ny fitiavam-bola fototriny
fananarana ovare lakolosany zao iraenao animiza zao tire no antso farany malaky mirerena zao reza AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Topazo mason'ireo zokintsika sasany reo antitra finoana mahay ny asany kanefa mampiasa vola mba maizy ny tampoko tsotra izao manova miverena fa tsy zanokony antsony tompona mifaninana mizava-tsisy antony mandravavalanondo mombakantony kanefa raha ny tanjony dia akatrany edina vaovao manova fa tsy zany re tsy zanokony antsony tompona azatesitra ianao na misafakara mihainy zay mahitana tsy zahay ny tapotsotra mpananatra fa notereniny fanahy mba enore mba miangare sy dia arako vohozona re ireto avanao mba manova azo atao lazay ianao avelo reo fazarana tsy alevre miainy fananarana ovare lakolosany zao iraenao animiza zao tire no antso farany malaky miverena zao deza andao re de ho tsy bakony asa mafyataony fiangonana manarato no asainy tompo atao ka de lasa manjono ianao miverene mibebatsy olanitro raha ny fitiavam-bola fotsitry ny ratsane ny tompo ananatranse zay lay iny zany fanantinana lazay ianao avelo reo fazarana tsy alevre miainy fananarana ovare lakolosany zao iraenao animiza zao tire no antso farany malaky mirerena zao deza majaore izay ny ekena fefa vidiny rano tompo aneanao akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata misaotran'andriamanitra isika ary rariny raha misaotra azy matetika mihitsy satria ny tombonandro tsirairay isa tsy egondra mihitsy dia fahasoavana fanomezana mamaim-poana avy aminy miaraka aminao eto ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra izao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre mitantso aina tsy azo zaraina aina tsy azo zaraina zay ny loha hevitra ifantohan'ny fiarantsika mianatra amin'ity anio ity rehefa namorona antsika olombelon'andriamanitra dia namola vola ny vatana izy dia nasiany fofinaina mahavelona dia tonga olombelona isika
Zay ny voalazo amin'ny Genesis 2:2-7. Zany hoe tsy olombelona zany isika raha fanahy fotsiny, ary tsy olombelona koa raha vatana fotsiny. Misy fivavahana sasany zay mino fa ratsy hono ny tenantsika olombelona, fa ny fanahy ao anatintsika io no tsara. Tsy milaza an'izany velively anefa ny Baiboly, zay mampianatra fa ny olombelona tsirairay dia manana vatana sy fanahy araka ny nanamboaran'Andriamanitra antsika. Rehefa nideran'Andriamanitra ny mpanao salamo, azonao vakiana tsara zany. Rehefa mideran'Andriamanitra izy ireo dia ny momba azy ray manontolo na tolony an'Andriamanitra sy hideranan'Andriamanitra, fa tsy ny fanahiny irery. Azonao vakiana ohatra zay voalaza amin'ny Salamo 3:1, Salamo 3:1 sy ny Salamo 4:2, Salamo 4:2. Ary io toetsaina mampisaraka ny vatana sy ny fanahy io dia miteraka olana be dehibe eo amin'ny olona zay milaza ho manaraka an'Andriamanitra, satria sarahany daholo ny zavatra rehetra. Rehefa mivavaka izy dia ny fanahy zay no miasa, fa rehefa miasa izy amin'ny alalan'ny vatana isan'andro dia everiny fa tsisy idiran'Andriamanitra zany fiainana zany. Sarahany mihitsy ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fiainany andavanandro. Ny maha isika antsika manontolo dia vatana sy fanahy, ary asain'Andriamanitra midera azy amin'ny lafiny rehetra isika, manome voninahitra azy amin'izay rehetra ataontsika. Na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany hoy ny voalaza. Dia izao no vakintsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra manampy anareo amin'ny Korinthiana 1:4-7 sy ny 20. Korinthiana 1:4-7 sy ny 20. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina? Io vatantsika io zany dia tempolo ny fanahy masina. Dia izao no toy ny teny, zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boa vidy ianareo ko dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo, amin'io vatantsika io, fa tsarahana ny vatana sy ny ara-panahy. Dia izao koa voalaza ao amin'ny Tesalonianina 1:5-7. Tesalonianina 1:5-7. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Tsy ny fanahintsika ihany no hitsenan' Jesosy raha ho avy izy, fa ny maha isika atsika manontolo. Arak'izany dia ny olombelona mifahafenony, vatana, saina, fanahy no asain'Andriamanitra ho amasinina, atokana ho amin'ny tanjona irin'Andriamanitra, zay hitondra soa ho antsika, tsy ho amin'izao fiainan'izao ihany, fa any amin'ny mandrakizay. Anisan'ireo zavatra heverin'ny olona sasany, fa maloto ohatra ny taova sasany zay ampiasaina amin'ny firaisana ranofo sy ny firaisana ranofo na eo amin'ny mpivady aza. Inona no ampianarin'ny tononkirany Solomona mikasika ny tenany olombelona sy ny firaisana aranofo? Ndeha maky santiona ny vetsevetsy isika. Raisitsika ny eo amin'ny tononkirany Solomona 1:2 sy ny 7. Tononkirany Solomona 1:2 sy ny 7. Enganie ka hanorokai amin'ny fanoroan'ny vavany izy, fa tsara no ny divay ny fitiavanao. 7. Ny malalako dia miora ampehezana madinika mandry eo atratrako. Zay ny vakintsika, fa azonao vakiana koa ny eo amin'ny 2:5 amin'ny boky ihany, 2:5 sy ny 5:10-10 ary ny 7:1-7. Mazava tsara rehefa mamaky an'ireo andinireo ianao fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny vatantsika olombelona. Ao anatin'izany ny taova zay
ampiasain'ny olombelona hanaovana firaisana ara-nofo anatin'ny sehatry ny fanambadiana. Asehoan'ny tonokiran'i Solomona antsika fa tena tsara nanaovan'Andriamanitra ny vatantsika olombelona. Taoriana ny famoronana dia niteny mihitsy any Andriamanitra mpamorona teo anatrehan'ny zavatra rehetra sy ny olombelona izay niforonony hoe indro tsara indrindra izany. Ny lafiny rehetra maisikatsika ao anatin'izany ary tsy tokony hamenatra ireo lafiny rehetra ara-batana izay mifandraika amin'ny fanambadiana, ireo taova izay ampiasain'ny mpivady hanaovana firaisana ara-nofo fa nehoana ny fihetseham-po amin'ny fahafenoana izany, tsy misy fahotana mihitsy izany na kely aza. Asa raha fantatrao fa tsy azo atao ny miresaka momba ny firaisana ara-nofo any amin'ny kolotsaina sasany, ary sarotra ho an'ny mpivady noho izany ny ifampiresaka araka ny tokony ho izy momba n'izany hoe fiainana ara-pananahana izy ireo izany. Tahaka izany koa matetika ny zanaka aza no anafenana izay tokony ho fantany mikasika ny fananahana, na dia ho anivon'ny tokantrano kristianina aza izay toerana tokony ahazon'ny zanaka tompontsoa ahalala izay rehetra tokony ho fantany mikasika an'izany. Ary olana be dehibe no ateraky ny tsy fahalalan'ny zanaka izay rehetra tokony ho fantany momba izany. Voamarika mihitsy aza fa lasa manaonao foana ireny zanaka tsy nampianarina ireny. Ary ny mampalahelo, rehefa voadona any ilay zaza, izay vao manameloka ilay ray aman-dreny izay tsy nampianatra. Rehefa tratry ny arety mifindra vokatry ny firaisana ara-nofo ohatra ilay zaza, na be voka mihitsy aza, izany rehetra izany dia vokatry ny tsirambina ataon'ny ray aman-dreny amin'ny fampafantarana ny zanany izay tokony ho fantany mialohan'ny fotoana mikasika ny fananahana. Ny fisokafan'ny Baiboly amin'ny resaka firaisana ara-nofo dia maneho amin'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra, fa tsy tokony hamenatra ny miresaka n'izany loha hevitra izany. Mba handraisana ny olafiny anankiray manan-danja amin'ny fiainan'io, ampanajana sy ampamendrena amin'ny mahafanomezana avy amin'ilay mpahary azy. Misy aza ho ny mpivady kristianina izay mangataka famelan-keloka rehefa avy manao firaisana ara-nofo. Izany dia vokatry ny tsy fahalalana, fa tsy eloka velively ny fanaovana ny firaisana ara-nofo eo anivon'ny mpivady. Mbola tsy nanota velively nge Adama sy Eva raha nitsodrano azy ireo Andriamanitra mba ho maro anaka hameno ny tany. Amin'ny alalan'ny inona moa no ahafahana manao an'izany? Tsy amin'ny alalan'ny fambolena, fa amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo ho an'ny mpivady. Hinoko arak'izany fa mazava tsara ny amin'izay lafin'izay ho antsika kristianina. Dia manao mandra-peona ho amin'ny manaraka indray ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanjo. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.